Mbola manjavozavatra eto ny toerany mapara na hanoana ny fitondrana ankehitriny na hiditra ho amin'ny fanoherana. Nambaran'izy ireo fa manitsakitsaka ny lalam-panorenana ny fanendrena ny KOLO ho eo amin'ny toeran'ny Prime Ministre. Tsy miala ao anatin'ny lisitra mainty ny vondrona Europeana i Madagasikara. Manana hatramin'ny volana Jolay ho avy izao ireo orinasa mpitaterana anabakabaka hanavao indray ny fanatsarana. Ny volana Novambra kosa no isy ny fivoriana eo anivon'ny vondrona Europeana ahafantarana na miala na tsy ao anatin'ny lisitra be i Madagasikara. Paska, fotoana hieveran'ny mpiompy mampandeha-tsena ka nampiakatra hatramin'ny 10 ariary izany eny amin'ny mpamongady. 3 alina sy 2 hetsy isan'andro ny atody mandalo eto amin'ny lapan'ny atody eto Madinika, atody avy amin'ny Mahitsy sy ny manodidina mamatsy ny tsena an-drenivohitra. X Factor, fandarana be mpijery indrindra maneran-tany, firenena 25 ankehitriny no manaraka ity fandarana Amerikana ity tao anatin'izay 7 taona nisian'izay. Anisan'ny voarakitra ao anatin'ny zava-bita miavaka ny Guinness 4.7 ny andindininy avy hatrany. Akafaliana indray tompo klasy toko vavy no hiara-bananao ao anatin'izao fampahalalam-baovao lehibe faharoa eto amin'ny KOLO TV izao. Ety am-piandohana dia tsara ny mampafantatra fa manana vahiny ny sampana fampahalalam-baovao ity takariva ity. Tsy iza izany fa Andriamatoa Randrianianina Miavo. Izy dia filohan'ny groupe Innova izay mpianatra eo anivon'ny INSCAE izay misy izany hetsika izay ho karakarain zareo eo anivon'izay INSCAE izay ka iresadresaka mahakasika izay mihitsy no antondihany eto amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity takariva ity. Fa mialohan'ny iresadresahana aminy dia horesahana aminao sy hotaterina aminao ireo antsipriam-baovao. Maresaka politika no anomboantsika izany fampahalalam-baovao izany. Tapaka antady teo amin'ny filoham-pirenena Ery Rajaonarimampianina sy ny Mampiara. Tsy lanin'ny vavon'ireo miaradia amin'ny mpitondra tetezamita, izany hoe ny Andrinirina Rajoelina, ny fanendrena ny KOLO ho Prime Ministre. Tsy mety amin'ny filoha teo aloha koa Andrinirina Rajoelina ny fanapa-kevitra noraisin'ny filoham-pirenena lanim-bahoaka. Na tsy nilaza mazava ny Mapara dia mirona kokoa any amin'ny fanoherana ny toeran'izy ireo ankehitriny taorian'ny fanambarana izay nataony teny Ambodifonina androany. Dia rahantsika ny fanadidina iarahana amin'ny Iandry Rarson. Inona ny tanjon'ny Mapara? Sady tsy nilaza ny mpanohitra izy ireo androany no nilaza ihany koa fa tsy mankasitraka amin'ny fanendrena ny KOLO ho Prime Ministre. Manoloan'izany lazainy tsy fanarahana lalam-panorenana izany dia mandray ny vahoaka sy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ho vavolombelona ary miantso ny rehetra anazy atao ny anak'Andriamasin'ny lalam-panorenana izy ireo. Mazava ihany koa fa ny fandikana ny dikan'ny hoe maro anisa voalaza ny lalam-panorenana indray no olana. Na dia teo aza ny fanazavana nentin'ny ACC farany teo fa fanazavana araky ny lalam-panorenana ary tsy mamatotra na manery ny filoham-pirenena ny avy nentin'ny ACC momba ny andininy 450. Fanambarana ny vondrona politika Mapara dia mandray ho vavolombelona ny vahoaka malagasy manontolo sy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena manoloana ny tsy nanajana ny lalam-panorenana indrindra ny andininy 450 tamin'ny nanendrena ny Prime Ministre. Tsy hivina raha teo fa raha mikasika io andininy 450 io dia efa mazava ny voalazan'ny avi numéro 01 izay no amafisy ny décision numéro 04 nataony ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Tsy azo ivalozana izany fanapa-kevitra navoaka ny fitsarana avo amin'ny lalam-panorenana izany satria ny andininy 20 amin'ny lalam-panorenana dia milaza toy izao. Vakiko amin'ny teny frantsay. Les arrêts et décisions relevant de la haute cour constitutionnelle sont motivés. Ils ne sont susceptibles d'aucun recours. Ils s'imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu'aux autorités administratives et juridictionnelles. Mazava aloha izao fa tapaka tanteraka nitady eo Mapara sy ny filoham-pirenena Ery Rajaonarimampianina ary miketrika tetikaty politika izy ireo matoa nanao ny fanambarana androany iny. Ny filoham-pirenena izay nametraka ihany koa fa maro anisa ary tao anaty fanajana lalam-panorenana no nanendrena ny KOLO. Ary tsy maintsy ny famakiana lalam-panorenana sy eo dia ao anatin'ny fijerena ny fahamanana toerana ny fitondrana, tsy maintsy jerena ao anatin'ny foto-kevitry ny fihavanam-pirenena ary tsy maintsy jerena ao anatin'ny
aikarezekarana zay na itotsolombonana eto amin'ny firenena ka isan'ny sailazy fa rehefa zany mijerenao dia tsy mandeha ao anatin'ny fanajana rany isan'ny sailazy. Ka andray ministera ary ve zany mapara sa tsy andray ministera hiditra ao anatin'ny gouvernemanta ve izy ireo sa nohatra sa tena tsitra ao anatin'ny fahefanam-panatanteraka mihitsy. Ny filohan'ny tetezamita teo aloha Andry Rajoelina ve no andray ny toeran'ny mpitarika amin'ny mpanohitra eny amin'ny lapan'ny anteny miram-pirenena miaraka amin'ireo solombavam-baoaka mapara. Taorian'ny fanambarana androany sarotra ao mapara niditra ao anatin'ny gouvernemanta izay ambaran'izy ireo fa tsy manaraka ny lalam-panorenana. Sarotra ihany koa nefa no hevitra fa iova hevitra ary anendrolo-kafa indray ny filoham-pirenena. Ny fiovaovany amin'ny fandraisana fanapakevitra izay isan'ny letsoka lehibe nahazo ny filoha teo aloha Rajoelina kena matetika fon'izy ireo mbola teo amin'ny fitondrana. Fa makasika izay toetra ara-politika izay hatrany dia efa mahatratra hatrany amin'ny 530 sy 400 ireo antota taratasy na CV izany voarain'ny Prime Ministre avy amin'ireo vondrona politika na antoko politika fikambanana sy sindikata ao anatin'izay efatrandro na voatendry io Prime Ministre izay etsy Antaninarenina. Araka izany toerana izay andraisan'ny antota taratasy moa izay etsy Antaninarenina izay niova tsy toy ny andro telo voalohany ny fandraisana izay antota taratasy izay tsy miaona amin'ny mivantana intsony ireo olona maniry ny hiara-iasa aminy ao anatin'ny gouvernemanta na ireo solitenany fa ireo CV ihany sisa no apetraka eo an-tohatra ahafahana izay mijery izay CV izay noho ny fandaminana moa no antony nanaovana izay resaka izay ndeha raha antsika ny fanadadiana iarahana amin'ny Andry Rarson. Iray amin'ireo filohana antoko ny voalohany tamin'ny Prime Ministre tao aorian'ny fanandrena azy amin'ny filohana antoko lidera fanilo ao anatin'ny PMP na ny plateforme pour la majorité présidentielle izay nanambara fa tsy nametra isana ministera fa saingy kosa naneho ny fahavonona tanteraka hiara-iasa amin'ny fitondrana misy ankehitriny. Nanana fihaonana tamin'ny Andriamatoa Prime Ministre tokoa zahay tamin'ny Alahady tolakandro. Zay moa tsy dia fombanay amin'ny antoko lidera fanilo no mamaritra na hoe ho be famaritra eo amin'ny anatrehan'ny zava-misy eto amin'ny firenena. Ny filoha moa dia efa nanambara ho rentany rendanitra eo amin'ny politika fisokafana izay ataony zany eo amin'ny fitantanan-draharaha eto amin'ny firenena. Arakaraka izay fahitan'ny filohan'ny Republika sy ny Prime Ministre izay heveriny fa tokony ho mety eo amin'ny fanatanterahana ny vina sy ny programa anasany no izay atolotra anay dia heverinay fa mety. Tsy ireo vondra politika sy antoko politika manana solombavam-bahoaka eo anivony anteny miram-pirenena ihany no tonga nanatitra CV tetsy Antaninarenina. Eo ihany koa ireo antoko nandrozaka kandida saingy tsy lany nandritry ny fifidiana solombavam-bahoaka farany teo no nanatitra zany CV zany satria amin'izy ireo dia ilay fisokafana amin'ny rehetra mbe tenin'ny filoha Hery Rajaonarimampianina no andradrain'izy ireo. Ny olona izay nanonana azy ihany miditra ao anatin'izany ministera izany fa na tsy nanona azy fa mieritreritra ho mpanolotra dia afaka miditra ao anatin'izany. Zay ilay fisokafana satria endrika fitondrana vaovao mihitsy endrika izay apetrany amin'izao vanim-potoana izao. Ankohatra ireo nahitana sendika avy amin'ny ministera samy hafa koa teny Antaninarenina. Ametraka ny tokony endrikendriky ny olona miendrika ao ministra ao amin'ny ministera misy azy ary koa ny ametrahana amin'ny toerana miendrika azany ministera izany no tanjon'izy ireo. Angataka hoe fotoana izao ametrahana ny maizy azy izany tontolo fampianarana izany ireo olana mahana ireo olana isan-karazany mianjady amin'izany tontolo fampianarana izany ka dia tsaratsara kokoa raha mba hoe ministère d'État na vice primature no apetraka amin'izany tontolo fampianarana izany mba ahafahana mametraka ny tontolo fampianarana amin'ny toerana tokony hisy azy. Rampitso maraina amin'ny filohara no anaovana famindram-pahefana eo amin'ny Prime Ministre marimaritra iraisana Omer Berzika sy ny Prime Ministre vaovao KOLO Roger. Hanomboka rampitso io vao tena isy ny tery ahatra amin'ny Prime Ministre vaovao. Eo ny fotoana hanambaran'ny filoha hananganana ny gouvernemanta vaovao izay tsy maintsy ho vita amin'ity randro ity. Eo ihany koa ilay resaka fisokafana hanambaran'ny filoha ataon'ireto vondrona politika, antoko politika, fikambanana samihafa ho ampinga hidirana ao anatin'ny gouvernemanta vaovao.
fa makasika ny endriky ny gouvernementa vaovao ministera miisa 7 ary sekretera mpanjakana miisa 3 no nisy tamin'ny tapany faran'ny repoblika fahatelo izay nitondran'ny filoha teo aloha Andriamatoa Marika Ravalomanana. 5 kosa ny isan'ny ministera tamin'ny fotoan'ny tetezamita. Mety ho firy kosa araka izany ny isan'ny ministera amin'ity gouvernementa voalohan'ny repoblika fahaefatra ity. Dia rahantsika izay fanadidinina izay iarana amin'ny Andry Rarson. Mahatratratra any amin'ny 3,000 lavitra ariary ny vola voasoratra fa tokony lanina amin'ny fampandehanany raharaham-panjakana amin'ny ankapobeny ao anatin'ny teti-bola taona 2024. Mbola hita ao anatin'io teti-bola io ireo ministera misy 530 miampy ny fiadidinan'ny tetezamita, ny kongresy rotonta, ny fiadidinan'ny primatura ary ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Raha misy ny fanambarana ireo ministera mitovitovy andraikitra tao amin'ny filoham-pirenena Rajonaromampianina sy ny praiministra KOLO ho amin'ny politika amin'ny fitsitsinina tao aorian'ny krizy naharitra 5 taona anazy io firenena iny ka mihena fotsiny ohatra ny ministera dia izy vola mitetina hatrany amin'ny 9,4 tapitrisa ariary no azo gouvernementa vaovao ampiasaina ho amin'ny asa sosialy hipakamvantana amin'ny vahoaka ao anatin'ity teti-bola taona 2024 ity. Raha fahitana ny filaharana sy ny amin'ireo mangataka fihaonana amin'ny praiministra ao Antaninarenina sy ankoatra efa nilaza mazava fa mangataka ministera vaovao toy ny mpandraharaha fonja, ny inspektora amin'ny fananantany dia ho ady tsanina sy ady mafy miandry ny praiministra sy ny filoham-pirenena izay nanindrindra ny fisokafana amin'ny rehetra misy eto amin'ny firenena. Ny lalàna raha teo no mametra fa ny praiministra no manolotra ny anaran'ireo mpikambana anatin'ny gouvernementa fa ndraikitra ny filoham-pirenena tanteraka no manendry azy ireo. Makasika izay toetra raha politika izay hatrany dia androany no feam-potoana farany ahafahan'ny olom-pirenena misoratra anarana ao anatin'ny lisitry ny mpifidy raha ny tety andro avy amin'ny senita. Na dia efa nikatona aza nefa izay lisitra izay dia mbola maro tamin'ireo fokontany no nilaza fa vonona trany andray anarana mandra-patongavany avy eo anivon'ny senita Foibe anangona izay anarana izay. Ity lisitra ity izay atrehana ny fifidianana hatramin'ny volana aprily 20 sy 2 dia rahana ny fanadidina. Ho an'ny eto andrenivohitra manokana efa nikatona avokoa ny lisitra ny mpifidy teny anivon'ny fokontany. Tahaka izany ny eto amin'ny fokontany Manjahana dia tsy nanova firy ny isan'ny mpifidy vao isan'ny fisian'ity lisitra ity. Mahatratra 2,70 sy 700 isaky ny birao-pifidianana ny mpifidy raha toa ka 3 sy 700 isaky ny birao-pifidianana izay tamin'ny fifidianana farany teo. Na izany azo vonona trany izy ireo andray anarana mandra-piasiany ny toromarika avy amin'ny senita Foibe. Mandray foana zahay ilay olona tonga eto aminay ohatra hoe ny olona vao navita karam-panondro dia ilay olona vao mifindra monina dia mbola raisinay daholo dia ataonay anaty lista jejivy. Izany hoe ny andraikizay taratasy tafiditra ao anatin'ny fanavaozana ny lisitra ny mpifidy ity atao ity na ilay atao hoe révision annuelle. Ny lalàna no mamaritra azy ho 15 aprily. Misy rafitra efa manao ny asa famarana isaky ny distrika izany hoe ny CED na io aza nefa izany dia misedra olana ny ankamaroan'ny ratsy mangaiky an'ny senita noho ny tsy fahatongavany tamin'ny karaman'izy ireo hatramin'ny fataperany fifidianana farany teo. Manao antsoavy ny tompona andraikitra voakasika izany ny avy eo anivon'ny fokontany momba izany. Magaga tamin'ity fifidianana nandray mitoraka ity izay nandraisy ny senita dia nanjary ny lavina ny selere nefa ny magaga ato anatin'ity taratasy ity asiana ihany eo marobola ny selere izay nefa ny tena tsorona fa ny fokontany no mipeheny andamitenay rehefa tsy nomendry zareo tany satria tsy vitany ae tsy vitany ae le asa satria be dia be ny eto aminay nge nisy amin'ny bureau de vote fito aiza moa ny avitan'ny olona tokana an'izany raha tsy nampin'ny selere dia manjary ny vola pokotany no nanapinana amin'ny karamanan'le ankizy nanao an'le fantsiana sy ny karazany teto ka io ny angatahanay hoe nakaiza le volan'ny selere zay navoaka ao anatin'ity fisy ity nefa tsy misy le vola tsy nandraina 25 000 francs no nanatsonanay tany ary zay no menanay tany. Raha ny fanazavana avy amin'ny senita dia miandry ny tatitra ny asa avy amin'ireo fokontany sy distrika izy ireo ahafahana manome ny tampo-karama na tsapa risoriso tamin'ny fampiasana ny vola izy ireo. Ny fampiasana le vola zany tsy maintsy misy pièce justificative. Rehefa hoe alefa le vola dia misy taratasy fanamarinana zany nampiasana le vola. Dia ny aty amin'ny senita Foibe zany teo aloha teo nahatsikaritra mahita hoe alefa le vola zany ampiasaina any nefa tsy tonga aty amin'ny senita Foibe le taratasy fanamarinana. Dia
mba hahafana zany mamirina le hoe mahazo an'le piesy le taratasy fanamarinana dia manao karazana pression zany nandray mesure zany ny senita fohy be hoe alefaso zany le pièce justificative any aminareo rehefa tonga le pièce justificative tamin'le fampiasana vola teo aloha dia aloha le indemnité. Hatreto mahatratra mahery ny 10.7 tapitrisa ny isan'ireo mpifidy taorian'ny fandrafetana vaovao raha toka 7,7,5,7 tapitrisa no isan'ny mpifidy nandray anjara tamin'ny latsabato ny 20 desambra lasa teo. Araka izany, ireo feno taona ka tsy tafiditra ao anatin'ny lisitra ofisialy dia tsy afaka andray anjara amin'izay fifidianana toto-saina manaraka eo toy ny eo anivon'ny commune ny volana oktobra ho avy izao. Mbola manohy ny asany araka izany ny senita saingy rehefa milatsaka ny didim-panjakana dia mifarina izay asa izay. Miankina tanteraka amin'ny filoham-pirenena sy ny filan-kevitry ny minisitra ny mbola anatanterahany senita ny fifidianana kominaly na tse. Raha andrasana amin'ity herinandro ity ny faneho-kevitra ataon'ireo masivo monina eto Madagasikara dia tsy namoaka ny heviny ny masivoan'ny Afrika Atsimo androany mahakasika ny fanendrena ny KOLO Roger Prime Ministre nandritra ny fitsidihan'ny filoha lefitry ny anteny miram-pirenena ny faritany Tomasina nivoatra nandritra ity fihaonana ity ny fiara-miasa eo amin'ny Afrika Atsimo sy Madagasikara. Atsoatso kosa dia andrasana ny seminera iresahana ny lafin'ny toe-karena karakarain'ny Afrika Atsimo sy ny anteny miran'ny varotra ao Tomasina. Izay no mahakasika ny raharaha politika dia hivadika kosa amin'ny lafiny eo amin'ny fitaterana anabakabaka isika amin'izao ora izao. Tsy mbola tafavoaka ny lisitra be tsy mahazo misidina ny abakabaka Eropa ireo fiaramanidina avy eto Madagasikara. Antony tsy lavorary ny fitsiriana nataon'ny aviation civile de Madagasikara teo anivon'ireo orinasa mpitaterana anabakabaka teto amintsika. Efa misy kosa ny ezaka fohy izay amin'ny alalan'ny fanomezan-dalàna na rectification ireo kompania ireo ka amin'ny volana Jolay no fepotona apetraka ny tale jeneraly vaovao. Fanadidina iarahana ny andro reneraso. Kompania iray dia iary Madagasikara irery ihany hatreto no mahafeno ny fepetra takin'ny OASI na ny rafitra iraisam-pirenena misana ny fitaterana anabakabaka amin'ireo orinasa mpitaterana anabakabaka miisa 2.0 eto Madagasikara. Mbola marobe ireo lesoka tokony harenina raha ny vokatry ny fitsiriana nataon'ny vondrona Europeanina ny volana febroary farany teo. Nambaran'ny tale jeneraly vaovao nanomboka nandray ny toerana ny volana martsa farany teo fa efa nisy ihany koa ny fijeren'izy ireo hifotony ny zava-nisy tao amin'ny ACM ka nahitan'izy ireo fa maro ireo tsy fahalavorariana teo amin'ny orinasa mampiasa fiaramanidina sy manao fikojakojana izay nofatan'izy ireo. Efa misy ny fanambaim-petraka ka ny volana Jolay izao no fepotona farany anatanterahana izany mialohan'ny ivorian'ny vondrona Europeanina amin'ny volana Novambra 2024. Ny kompania amin'izay fotoan'izay izay tsy mahahaja ny takin'ny rafitra misy eto Madagasikara na ny réglementation misy eto Madagasikara dia miala tsiny zahay fa tsy maintsy anakanazy aloha tsy anidina intsony mandra-pa respecteny ndro le rafitra na le réglementation misy ireo. Ny tsy fahalavorarian'ny rafitra teo anivon'ny ACM no tsy nahafahana nantanteraka izany hatr'izay raha nambara ny tale jeneraly ny ACM hatrany isy arak'izany ny fanovana rafitra. Fototry ny olona tsy ahafahana manatsara ny fanaraha-maso ny tsy fampiny ny fikarakarana ny fampiofanana ireo teknisian'ny isan-tsokajiny. Ireo misana ny fanaraha-maso ara-teknika avy ao amin'ny ACM sy ireo mpitatitra anabakabaka ary ireo misana ny fikojakojana ny fiaramanidina. Teo anatin'ny 3 taona raha be indrindra dia ho sahirantsika satria tsy ho ampintsony ny teknisianina zay afaka anao fitsiriana na afaka anao fikojakojana ny fiaramanidina any amin'ny eo anivon'ny orinasa mpitaterana zany na afaka hitondra ihany koa ny fiaramanidina. Tsy maintsy mandray andraikitra zany isika malagasy mampiofana ireo teknisianina sy pilote izay ilaina raha tsy zany tsy ho afaka mihitsy tsika ampivoatra ny sehatra ny fitaterana eto Madagasikara. Ahafahana manantanteraka ireo rafitra say ireo nanapa-kevitra ny ACM fa hiditra ao anatin'ireo rafitra misy eto amin'ny kantinanta afrikanina izay rafitra ao anatin'ny SADC.
efa nanomboka ny dinidinika ka amin'ity taona ity no heverina fa tanterahana izany. Eo amin'ny lafiny fiarikarena kosa indray dia efa manomboka ny famerenana ny orinasa siramamy ny Nosbe amin'izao fotoana izao. Asa mivantana 250 sy asa manodidina izany. Fisokafan'ny orinasa izany no heverina ijoro vokatra izay. Misy anefa amin'izao fotoana izao ny olana eo amin'ny mpiasa teo aloha sy ny orinasa. Olana mikasika ny tany izy io ary miteraka resabe ny toerana fanadidiana iarahana amin'ny iltasy injo. Ny fikatonan'ny orinasa sirama isan'ny endrika iray nisehon'ny tsy fahombiazana ny fitondrana ara-valomanana. Mpiasa manodidina ny 2,000 no very asa hatramin'ny taona 5 sy 2,000 nandalovan'ny orinasa sirama olana goavana niteraka ny fikatonany. Nomena tany 700 metatra tora-droavy ireo mpiasa ireo anorenan'izy ireo fonenana sy anarenana ny fiainana vokatry ny fikatonan'ny orinasa amin'izao fotoan'izao niteraka olana ny fipetrahana amin'ireo tany ireo. Maro ny olona mipetraka eto tsisy tany hafa ipetrahana eky raha miala eto. Lasa 4,000 zay raha miala eto. Ka noho izany tompoko tsy tokony vahoaka kely madinika no amparororoana. Ny fangatahan'ireo mponina eto Dar es Salaam izay voakasiky ny fanalana amin'ny tany ny fampitoviana zony malagasy sy ny vahiny amin'ny fanalana azy ireo amin'izany tany izany. Ireto mponina izay milaza ho vonona hiala amin'ny tany raha toa ka samy alana avokoa ireo mipetraka sy mampiasa izany. Mezaka zany zay, mezaka zay zany mba hitovy soa amin'ny retsaretsa zany mitovy soa amin'ny reto vazareto. Fa izy dia zay dia hiala dia ny vaza tsy hiala. Zay zavatra mampalahelo anay ary takiny reo vahoaka be dia be reo. Araka ny fanazavan'ny tompona andraikitra ny an-toerana nefa misy apahany amin'ireo olona mipetraka amin'ny tany voalaza ireo no mibodo izany tany izany. Tafiditra ao anatin'ny boky andraikitry ny orinasa nandray ny sirama fa tokony atokana ny tany anaovana ny fambolena fary izay akora fototra amin'ny famokarana siramamy sy ny tany anorenan'ireo mponina tanàna. Efa nanolotra tany 4,700 hektara ho an'ny commune ity orinasa ity anorenana fotodrafitrasa iombonana toy ny sekoly, ny kianja filalaovam-baolina sy ny sisa. Milaza ho tsy mahafantatra mikasika ireo tany miteraka disadisa io kosa nefa ny eo anivon'ny commune. Sy fantako marigny hoe raha agnatin'ilay 994 hektara ve io sa tsy agnatin'ilay 994 hektara. Fa izy moa fa mifagniana ro zisaka any amin'ny tribunal io dossier io ary efa nandinika izy io koa ny OMC district eto an-toerana ke tsy dia ty au niveau na commune loatra no mamaha ny problème io fa raha ny fantatra tany 750 hektara mahery no natokana ambolena fary amerenana indray ny asan'ny sirama. Mpiasa 250 no azo tombony mivantana amin'izany. Olona mahery ny arivo ihany koa no azo tombotsoa amin'ireo asa manodidina ny fambolena fary. 2,4 taonina kosa ny siramamy novokarina tao amin'ny orinasa tamin'ny fotoana mbola niodinany tsara taremarika izay nitotongana hatramin'ny 7,000 taonina ny taona 270 sy 2,000. Olay izany eo amin'izay tontolon'ny toe-karena izay hatrany isika dia eo amin'ny sehatry ny toe-karena tsy ampy ny rotsakorana misy fiantraikany amin'ny vokabary izany ho an'ny commune Soavina manokana. Tanimbary mihoatra ny 200 hektara amin'izao fotoana izao no tsy ampy rano ankehitriny. Na dia tsara aza ny fanirin'ny vary tany am-piandohana dia manamafy ny fiainan'ny vokatra ireo tatsahany toerana vokatra izay tsy fampiny ny rotsakorana izay. Very fanambola velona araka izany ireo mpamboly ireo. Arahantsika ny fanadidina. Tanimbary 200 hektara mamokatra vary hatramin'ny 9 taona isaky ny hektara amin'ny ankapobeny. Ahena mafy ny tsy hamokatra araka ny tokony ho izy nefa amin'ity taona ity. Ny volana aprily sy may no fiakaran'ny vary ho an'ny faritra Atsimondrano manokana. Vao teraka ary mbola maitso ny akamaroan'ireo vary eny Tanimbary ireo ankehitriny. Fotoana tena ilan'izy ireo rano. Maina ary mitretra ny tany, tsy maharaka intsony ny rano. Iena ny vokatra amin'ity taona ity, raha ny fanazavany ny mpamboly. Ny tany zao fa mitera maina ny vary fa tsisy rano, tsisy orana. Mangaso raha zao fa mba te amboly mangaso tsy azo asaina mihitsy ny tany amin'ilay tsisy orana. Miena ny voambariko zahatra mitera mainako. Fa eo mpiterahany vary ene ny ilaina le orany. Azo be loatra tamin'ny amboalohany ngamba le orana dia eto amin'ny fiterahany vary izao tsy misy. Dia ohatran'ny fanala fotsiny zao sisa mahamasaka an'ilay vary. Tamin'ny heritaona aloha tsaratsara ny tamin'ny heritaona noho ny tamin'ity zany ny vokabary. Efa natonga tamin'ity nisy ohatr'izao zany ny vary.
le orana zany nisy betsabetsaka le rotsakorana amin'ny voalohany dia tao anatin'le fiteraha-vary nefa le rotsakorana tsy dia nisy dia zay nahatonga le voambary ohatr'izao ny ity zany presque miandro rotsakorana foana zany ny fambolem-bary aty vao hoe mamamboly fa tsy mba misy hoe toha-drano hoe mba mampiditra rano amin'le izy. Isan'ny faritra mpamokatra vary ny faritra Soavina Tsimon-drano dia manjato sy 1000 taonina isa-taona eo ny vokatra andrasana amin'ity faritra ity ankoatra ny sakafo hoan'ireo mpamokatra mamatsy eny Antananarivo renivohitra ihany koa izy ireo. Tanimbary mahatratra 2700 hektara no volena ho an'ny komina Soavina manokana. Sarotra ny maminavina ny vokatra mety ho azo amin'ity taona ity. Antony mbola maitso ny akamaroan'ny vary eny Antanimbary. Ny rano teto Soavina tamin'ity taona ity atao hoe tsy dia tsara ihany satria ny rotsakorana tamin'ity tsy dia nisy. Na dia nisy ary le barazana ataon'ny Koriana dia tsy dia natosika an'le fambolena noho le rotsakorana kely. Misy fienany aloha ny rendement vary raha ohatra hoe par rapport amin'ilay hoe amporana sy tsy amporana mazava ho azy satria raha ohatra hoe amporana zany ny vary ohatra hoe mandeha tsoma tsara le rotsakorana dia arakarak'izay koa ny vokatra azo. Tamin'ity zany ohatra hoe ny hena ny vokatra azo. Eo koa misy le vary le tara kely le misy tara dia ireny zany tsy afaka miteraka intsony satria efa tsisy orana intsony ny andro efa mimangatsika. Iova endrika araka izany ny fararano fotoana fijinjana ny vokatra ho an'ireo tantsaha. Manerana ny Madagasikara tsy ampy ny rotsakorana raha ny loharanom-baovao azo. Teo anelanelan'ny 4 hatramin'ny 10 milimetatra ny tahan'ny rotsakorana ny volana febroary farany teo raha toa ka 30 milimetatra izany ny taona 2012. Efa manomboka mitambesatra amin'ny famokarana araka izany ny fiovaovan'ny toetrandro eto amintsika raha ity tranga iray ity. Tsy neto andrenivohitra ihany fa saika ny ombonana amin'ireo faritra mpamoka-bary toa Ambatondrazaka sy Marovoay ity tsy fahampian-drano ity ary manampitrotraka izany ihany koa ny fahasimban'ny fototra-fitrasa fanondrahana ireny lemaka samy hafa ireny. Araka nefa nambaranao teny am-piandohana dia manana vahiny ny sampana fampalalam-baovao amin'ity takariva ity. Tsy izy izany fa ny filohan'ny groupe Innova Randrianiaina Miavo izay mpianatra avy eo anivon'ny INSCAE. Misy ny hetsika izay ho karakarainareo azonao ambara aminay hoe ino izay hetsika izay dia ireo vinao nanao nisy ino izay hetsika izay dia aiza. Mirabanao ary miraba ihany koa ny mpanaraka sampana fampalalam-baovao ny KOLO TV. Izay zany dia vondrona mpianatra iray antsoina hoe groupe Innova izay fitambarana mpianatra amina kilasy iray formation continue ao amin'ny INSCAE. Izay zany dia mikarakara hetsika lehibe iray antsoina hoe Innova Show amin'ny zoma faha 12 ny volana aprily izao ao amin'ny hôtely 5 étoiles Paon-d'Or Ivato. Azonao resahana misimisy kokoa ve hoe iza daholo ny olona afaka miditra amin'izany sehatra izany ao anatin'izay hetsika izay inona ny tanjonareo ao anatin'ilay izy, inona koa ny hoe eritreretinareo hoe isantonana an'ilay olona, inona fanentanana ataonareo zany mahakasika an'izay. Ilay izy zany dia misokatra ho an'olona rehetra na professionnel moa ny ilazana azy na particulier. Ny mampiavaka anay angamany dia ny endrika hitondranay ilay hetsika hatratraranay ilay tanjona izany hoe mizara endrika roa lehibe izy io. Misy conférence zany momba ny thème hoe ny réseautage ary faranana fiaraha-misakafo marihana fa misy toerana natokanay hanaovana fifankalozan-kevitra antsoina hoe espace B2B. Ny tanjonay manokana amin'ilay izy zany dia ny ampifandray vondron'olona maro ao anatin'ny sehatra ekonomika, sosialy ary ihany koa politika amina roy na réseau lehibe iray izay atao hoe Zenita ao amin'ny INSCAE ary amin'ireo roy hafa miara-miasa aminay. Dia izany velarany zany dia manenika ny Madagasikara iray manontolo hatrany ivelany zany. Izany hoe izany hetsika rehetra zany dia natao mba hahafahana mifandray aingana sy mirahina rehefa misy vinavinana asa avy amin'ny sehatra iray manokana na faritra iray maromaro eto Madagasikara. Raha azoko tsara zany misy hoe fontoatan'ny lesona sy ny fampianarana ataonareo any an-tsekoly ao anatin'ny groupe INSCAE no andeha ho velabelarinareo sy hifanankalozanareo hevitra amin'ireo invité ao anatin'izay hetsika izay. Misy isan'izay mihitsy ilay izy fa zany hoe tena nataonay votoatan'ilay izy zany dia ny développena ny antsoina hoe réseautage, zany hoe ny thème an'ilay conférence zany dia richesse et opportunité du multi-réseautage izay efa olona matiana ao anatin'izany ny sahana an'ilay izy zany. Araka izany ankasitrahana ianao Randrianiaina Iavo izay filohan'ny groupe Innova moa
nanaiky ny vahiny teto amin'ny sampana fampahalalam-baovao tamin'ity takariva ity. Misaotra anao ary misaotra ihany koa ny mpanaraka ny fandarana ny vaovao ny KOLO TV. Toizantsika kosa ny fampahalalam-baovao manoloana ny fampanantenana nataon'ny filohan'ny repoblika ery Rajaonarimampianina ampiroboroboana ny asa tanana dia mitaky ny anomezana ministera iray ho azy ireo ny syndikan'ny ministra iray syndikan'ny malagasy mpanao asa tanana mantianina. Ny fahafahan'izy ireo mizaka tena arabola sy ny filan'ny tompon'andraikitra manokana misahana ireo olana marobe setran'izy ireo no anton'izany raha nambarany androany maraina. Arahantsika ny fanadidina. 770 sy 4 sy 7 alina sy 4 sy 220 tapitrisa euro isan-taona no tetibidin'ireo vokatra asa tanana ondran'ireo mpandraharaha ara-barotra miditra amin'ny kitapom-bola mpanjakana. Ity sehatra ity izay mamelona malagasy mpanao asa tanana tsy latsaky ny roa tapitrisa manerana ny nosy. Anisan'ny mandray anjara betsaka amin'ny fampandehanana ny toe-karem-pirenena ny asa tanana. Io fahafahana mizaka tena raboly io no isan'ny antony itakin'ny sendika ny mpanao asa tanana izay ivondrona ny mpanao asa tanana mahery ny 3 hetsy eto Antananarivo. Mba haleo tena ny ministeranay fa sy yakin-doha lava tany amin'ny environnement izahay. De tonga propagande any environnement mba zay mba tonga amin'ny ministère ny asa tanana ato miasa ny mpanao asa tanana. Fifidianana ihany vao tonga ao izy. Rehefa misy problème anay ka manantona ny ministère zahay de ozy hoe zay raha lamosina. Tsisy mamaly, tsisy miainy. Tany amin'ny industrie zahay de mitovy ohatran'izany. Tany amin'ny commerce zahay de ohatran'izany. Any amin'ny commerce agny no mahamaika an'zareo fa hadiny ny mpanao asa tanana. Tsy vitsy ireo olana sedran'izy ireo isan'andro, maro ireo fangatan'izy ireo izay ilan'ny ministera hitondra teny sy hamaly ny etaetany. Mangataka izy ireo ny ametraka ny hetra tokana alohan'ny mpanao asa tanana 7,000 sy 2 alina ariary izay aloha amin'ny alalan'ny karatra mahamatianina. Ho an'ireo mpanao asa tanana mahery ny 2,000 mivarotra ao amin'ny tsenan'ny Komma kosa, mampiaya azy ireo ny tsy lian-tsofina mahakasika ny mety halalana azy ireo amin'ny toeran'io. Ka mangataka izahay aza mena mpanambola ny tany esanay tompoko, alao mba ampiasaina ihany ny taninay dia mba hatsaraina mba ho manara-penitra satria tadidio tsara mihitsy ny fampanao asa tanana malagasy dia tena taova-tserasera ho an'ny fampidiram-bola ny kitapom-bola mpanjakana satria ifanairaseranay amin'ny vahiny io ary taratra ho an'ny malagasy hanasongadinanay any maha-malagasy ny malagasy. Na dia eo aza ny teti-bola goavana miditra amin'ny alalan'ny fanondranana asa tanana. Ampahany kely ihany no miditra mivantana amin'ireo mpanao asa tanana. Fanajariana lehibe eo amin'ny sehatra io arak'izany no ilana ministera manokana. Eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia tsy mitsambotombo amin'izao fotoana izao ny isan'ny malagasy mitondra ny tsy mikaretina VIH sida tao anatin'ny 20 taona nametrahan'ny fanjakana ny CNLS na ny komite nasionaly miady amin'ny tsy mikaretina VIH sida. Malagasy 7 alina eo no mitondra an'ity tsy mikaretina ity ankehitriny raha toka boriborina 20 tapitrisa ny malagasy. Tovolahy no ankamaroan'ireo voan'izay aretina izay teo amin'ny ivotoerana iray manao fitiliana sy manaramaso ny fijaboana notsidianay. Mariny koa ireo tovovavy mitondra izany saingy tsy fantatra loatra noho ny tsy fanaovana ny fitiliana. Ny firaisana aranofo tsy voaro, tsy voafeno antony voalohany mahatonga ny fipariana izay aretina izay eto Madagasikara dia arahana ny fanadidina. Nahatratra 70 sy 300 sy 2,4 alina ireo fantatra fa nitondra ny tsy mikaretina VIH sida ny taona 2020 sy 2020. Aotra faingo 400 ny tahan'ny malagasy fantatra fa mitondra ity tsy mikaretina ity raha ny salanisa farany navoaka ny CNLS ny taona 2020 sy 2020. Tsy nisy afa-tsy aotra faingo 320 isanjato anefa izany ny taona 7 sy 2020 ary aotra faingo aotra 200 ny taona 9,valopolo sy 700. Tafakatra ambony io io ho an'ireo manao firaisana eo amin'ny lasamlahy izay mahatratra 4,70 faingo 7 isanjato. Mahatratra aotra faingo 9,70 isanjato izany eo amin'ireo tanora 5,20 ka hatramin'ny 4,20 taona. Mbola tsy mahataitra ny ankamaroan'ny tanora tsendranay anefa ny fisinty aretina ity. Mahasalama aloha ilay izy ilaina manao fitiliana. Ianao ohatra izay fa nanao fitiliana? Izaho aloha mbola tsy nanao fitiliana. Inona ny antony? Mbola tsy assuré an'izany hoe ho VIH zany ako. Izaho aloha mbola tsy nanao an'izany. Mino fa tsisy an'izany izaho.
Matokony tena koa dia tsy dia liana loatra amin'izay. Fantatro ny fitondrantenan'ny olona manodidina anahy dia tsy tonga mieritreritra mihitsy izany hoe mety hisy hoe mety ho tratran'izay aretin'izay. Teto amin'ny ivitoerana iray notsidihana 12 tamin'ireo olona iray alina nanao fitiliana ny taona 2024 no fantatra fa marary n'ity aretina ity na antsoina ihany koa hoe séropositive. Ny 12 amin'izy ireo no lehilahy ary ny iray no vehivavy. Maharitra iray na 2 taona ny fitsaboana fototra ampiakarana ny hery fiarovana saingy mitohy mandra-pahafatiny fihinanana fanafody. Fifehezana ny tsy mikaretina ihany arak'izany ny fitsaboana azo atao. Mety tsy ho hita soritra intsony aorian'ny fitsaboana fototra saingy mbola ao anatin'ny vatana ary mbola misy herijika ny fifindrany. Tena marimarina kokoa zany ao aminao le aretina fa tsy hita tsony ao aminao ao. Atao ny fizahana rehetra tsy ho takatry ny fizahana tsony ny fisian'ilay aretina. Zany akory tsy midika hoe tsy hifindra le izy fa kely ny ta hifindrany satria le izy efa tsy hita. Ny hôpitaly Befelatana no mitsinjaran'ny fanafody avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana saingy afaka manara-maso izany ny ivitoerana tahaka ny Sizal. Ny fihinanana fanafody izay misy fiofanana tsy maintsy atao, sakafo tsy maintsy hohanina ary lanja tsy maintsy tratrarina. Ny misoroka ihany arak'izany no afaka ataon'ny tsirairay ka miompana indrindra amin'ireo olona anaovana firaisana izany ho an'ny eto amintsika. Raha ampitahina amin'ny firenena hafa ny Madagasikara dia ny anazy ny antsika efa na dia mitombo raha ny olona voan'ny tsy mikaretina VIH amin'ny alalan'ireo zava-mahadomelona mitsindrona sy fifindran-dra zany dia ny antsika kosa mbola mibahana be ny firaisana ranofo tsy voafehy. Be loatra zany ilay olona manao firaisana ranofo, firaisana amin'ny nofo amin'ny olona maro ka mahatonga ny aretina vetivety kely dia mifindra. Mbola ampy ny fanafody izay farany avy any ivelany hatreto na dia misy fahatapahany azy izany indraindray. Fa na raha maso ny atao amin'ny sida na ny fiakaran'ny tahan'ireo olona mitondra io tsy mikaretina io no heverin'ny tompona andraikitra teo anivon'ny ivitoerana fa antony ahatongavan'ny talepanatanteraka ny firenena mikambana mahakasika ny ady amin'ny sida Michel Sidibe eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Isy ny fionany amin'ny mpanao gazety ny alakamisy ho avy izao ahafantarana bebe kokoa mahakasika ny anton-diany. Anisan'ny mampiavaka ny fampahalalam-baovaon'ny kolony fananana fanaovana ny fanadidina manokana ka isan'izany ity fanadidina manaraka izay hoarantsika ity. Ao anatin'ny fiomanana hiatrehana ny fetin'ny Paksika amin'izao fotoana izao, anisan'ny fotoana hanasongadinana indrindra sy ampiasana ny atody amin'ny endriny rehetra ny herinandron'ny Pasika. Miandry ny fiakaran'ny vidin'ny vokatra ireo mpivarotra mialohan'ny fety izao. Any mahitsy sy ny manodidina iny no mpamatsy ny akapobean'ny atody amidy eto an-drenivohitra. Arahantsika izay fanadidina izay. Raha manodidina ny 500 ka hatramin'ny 700 ariary ny vidiny atody ankehitriny, mianga etsy amin'ny lapan'atody atao madinika, 700 ariary ka hatramin'ny 500 ariary kosa ny eny amin'ny mpanjara. Izy fiakarana izany amin'izao atombotry ny Pasika izao. Fisondrotana ariary 10 no ampiarin'ireo mpanangom-bokatra sy mpamongady amin'ity herinandro ity, mety ho tonga hatrany amin'ny 400 ariary kosa nefa ny vidiny atody iray araky ny habeany. Manodidina ny 3 alina sy 1 hetsy isan'andro ny atody mandalo eto amin'ny lapan'atody atao madinika. Amin'ny 3 arivo ka hatramin'ny 5 arivo misy malafo arakaraky le tsena. Misy ny biatoka, misy ny piopy. Avany mahitsy, avany metsy tosika, avaria atsimondrano aninona moa ty atsimona Tanjombato. Ratsy ny vidin'entana nanomboka ny volana janoary lasa teo, voatery manarina ny vola very hatrany ireo mpiompy amin'izao fotoana izay ienan'ny famokarana atody. Miena indroa isan-kerinandro ireo mpiantoka no tonga maka ny vokatra eny amin'ireo mpiompy akoho, ary izy ireo no anapaka ny fiakarana apetraka eo amin'ireo vidina atody. 80 kosa no amidy isan-kerinandro eny amin'ireo tsena kely. Ny anay zany le atody misy maka le atody dia eo zany tonga dia lasa foana fa tsisy resta. Fa eo amin'le vidiny no teo alohaloha teo zany tsy nety mihitsy le vidiny. Mbola seha-piariana azo ivelarana ny fiompiana koa mpanatody lava saingy saripady ary mila foto-drafitrasa manaraka ny fenitra.
Faravakely ny sakafom-biby 12 kilao no ilaina ho an'ny akoho zato vao ompiana. Afaka enim-bolana ny akoho kely iray vao manomboka manatody ary manatody indroa isan'andro izany raha feno ny fepetra ilainy. Faravakely mila reny vola enin'esy ariary hoentina miainga raha hiantsehatra amin'ny famokarana atody takizao. Fa androany kosa no andro raisam-pirenena ho an'ny zavakanto na ny ara izany. Tafiditra ao anatin'izay ara izay ny sary hosodoko sehatra tsy dia misongadina loatra eto amin'ny tontolon'ny malagasy. Anisan'ny antony izany ny tsy fahalalan'ny olona ny tiana ampitaina amin'ireny sary hosodoko ireny. Dia arahana ny fanadidina. Tsy hoe tsy misy atao akory ireny mpanao sary hosodoko ireny fa misy afatra tiany ampitaina ao anatin'ny sary izay ataony. Anisan'ny mamelatra ny sariny eto Analakely Rija fantatry ny maro amin'ny hoe Edgar. Miainga avy amin'ny zava-misy hitany sy iainany hatrany ny sary ataony. Mitovy amin'ny afatra tiany ambara matetika ny sary hitan'ny olona mivezivezy eto Analakely. Anisan'ny tableau anankiray manamarika zany ny andavanandrom-piainantsika malagasy andrenivohitra ao anatin'ny tontolon'ny tsena. Somary nolokoina fond bleu le izy zany tableau d'impression anazy fa ny thème anatiny ma-impressiontoire dia mipetraka foana zany hoe les couleurs miatiren'ilay olona. Ny le andavanandrom-piainana ao anatin'ny tsena dia misy ny ramatoa somary sahirana sady miloloha no mitatana ny zanany ankoho raha angamba hoe tsy andany ny mivimbina ankony. Dia ny tsena moa vao marika ny amin'ny fond any mipetraka ny tsena sy ny olona misebiseby ao anatin'ilay tsena ao anatiny ao. Ny atao hoe tableau d'impression ao anatin'izany teny ohatra amin'ny reto. Any ambadika any amin'ny namana zao somary misy impression ohatra n'itony ihany koa. Dia ny somary klasika indray zany rehefa menga atao amin'ity anankiray ity. Tena hoe somary klasika ity. Misy amin'itony sary itony no tsy fantatra ny tiana ambara raha tsy mandinika ilay antsoina hoe abstrait. Ity karazana sary ity no mila fahalalana sy fandinihana kely ahafantarana ny afatra hoentiny. Ny tableau samy manana fomba fijeriny ny olona zany, samy manana fomba anehoana anazy ihany koa na ny mpanao anazy ary ny mpanao mety manana ny andikany azy, ny mpijery samy manana ny andikany anazy indrindra ohatra ny tableau reny, ny tableau d'impression na tableau abstrait indrindra zany dia samy manana ny fahitany ny tsirairay. Fa ny olona koa manana vision, misy moa mametraka tsikera entina hanatsarana zavatra, misy ny tonga dia mankafy. Izay le hoe samy manana fijeriny ny olona. Roapolo teo eo ny isan'ny peintre teto ary efa mivondrona tao anatin'ny fikambanana iray izy ireo tamin'ny taona 2000. Nijanona noho ny krizy izay fikambanana izay. Tsy misy pia izy ireo saingy nilaza fa mahavelona ny zavakanto tahaka izao rehefa iainana. 2 alina sy 2 hetsy ariary no amarotany sary lehibe ary 4 alina ariary ny sary kely. Vidiny natokana izy ireo ho an'ny vahiny manambady gasy izay. Ireto farany izay mameno ny 700 ny mpividy. Miena izay vidiny izay ho an'ny malagasy saingy ny 700 ihany no mividy izany. Mahalafy sary 4 hatramin'ny 9 isan-kerinandro ny mpivarotra iray eto. Raha ny fanazavana avy amin'ny mpividy sendranay teto dia nilaza izy fa manome endrika vaovao ao an-tokantrano ny fisian'ireny tabilao ireny. Antony nasarika azy vita androany. Mafalifaly, mafinaritra rehefa le fizaka ohatra avy miasa mandeha mipetraka ao amin'ny efitrano misy an'le sary hosodoko tableau dia mafinaritra no ohatra ny tontony zany afabizana mijery an'le izy. Any ivelany avokoa ny akora fototra hanamboarana ireto sary ireto. Ny vidin'izany akora izany no amaritan'izy ireo ny vidin'ny sary ankoatra ny habeany. Ireo sekoly mpampianatra amin'ny teny frantsay indray eto an-tendrombohitra no manokana fotoana hianarana itony karazana asa itony. Ankoatra izay, tsy misy sekoly malagasy mampianatra izany fa miainga avy amin'ny talenta hatrany. Dia iny fampahalalam-baovao iny no itotiantsika amin'ireo maresaka avy any ivelany. Teratany anglisy iray Simone Cowell, mpitsara ao anatin'ny fandaharana Got Talent amin'ny fahitalavitra iray ao Etazonia ao. Laharana voalohany jeren'ny mpanjifa Amerikana amin'ny fahitalavitra tao anatin'ny 7 taona. Anisan'ny nasarika fahitalavitra vahiny miisa 750, firenena 750 no manaraka ny X Factor amin'ny fomba fiteniny. Anisan'ny nanoana ny One Direction izay fanta-daza maneran-tany amin'izao ary efa nahazo ny diplôman'ny Guinness taona 2012. Anisan'ny voarakitra ao anatin'ny zava-bita miavaka ny Guinness ity nataon'ny Simone ity. Dia arahana izay fanadidina izay.
firenena 20 no manaraka mivantana ny fandarana ankehitriny amin'ny fiteny 7 maneran-tany. Anisany nanaraka izany ny mponina any Eropa, Asie Pasifika, Moyen-Orient, Amerika ary ety Afrika tafiditra anatin'izany Madagasikara. Miavaka amin'ny fahaizana mitondra fantsiana sy ny fitenenana mivatambatana ny lesoka nanan'ireo mpandray anjara ao anatin'ny lalao i Simon. Andiany faraka ambin'ny folo ny X Factor amin'ity taona ity ary mbola tsy mety ho lefilaza ny fahaizana na dia manohina amin'ny mpijery sy ny mpandray anjara aza amin'ny fiteniny. 10 taona izao ny lehilahy ary tena mbola ao anatin'ny tontolon'ny zavakanto. Trano mpamokatra marobe maneran-tany no miara-miasa aminy ankehitriny ankoatra ny fanohan'ireo ankizy ao anatin'ny X Factor. Raha tsy ilaza afa-tsy Amira, tovovavy 7 taona, mpianana izay nalafo kapila 20 tapitrisa. Eo ihany koa ny One Direction larana fahatelo tamin'ny saison 7 izay miditra tao anatin'ny X Factor ny taona 14 ary ny tohanan'ny Simon hatramin'izao fotoana izao. Niteraka resabe tatao anatin'ny 14 ora kosa ny fanohanan'ny Simon nantarika vaovao kolabro ao amin'ny X Factor andiany faraka ambin'ny folo ary mety an'olony One Direction ny fahaizany entiny. Ny asa bosa lasa teo no nandalo manoloana ny Simon ireto tarika ireto ary nomeny fankasitrahana manokana mihoatra noho nataony tamin'ny One Direction. Tsy vitsy ihany koa ireo malagasy mahay sy manana ny maha izy azy eo amin'ny tontolon'ny zavakanto. Ohatra amin'izany ny lauréat Roa Roa Arivo Prix RFI Musique du Monde azony Rajery, Prix Musique taty amin'ny ranomasimbe indiana azony Mami Basta ny taona 7 ary ny tarika Bakmanga ny farany teo izay nisolo tena ny malagasy tany Eropa. Azo trandrahana tsara ny kanto malagasy ary tsy vitsy ihany koa ireo firenena vahiny mankafy izany maneran-tany. Aza tonona ny manaraka ny fandaharana Orange Trust, fandaharana makasika ny lamaody izay iarahana amin'ny Vidasy Gaël aoriana izao fampahalalam-baovao izao. Eo ihany koa ny horonan-tsary izay notontosain'ny James Cameron izay mitondra ny lohateny Titanic izay androany no ankalazaina izay fankalazana izay nilatsahan'ny sambo tany anaty ranomasina izay. Aza dino ary izay ary manome fotoananao amin'izay ora izay. Dia iny ihany koa toko lasy toko vavy no amarana na tanteraka izao fampahalalam-baovao izao ankasitrahany ianao nanarika izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko.